Mahakasika ny fampianarana ambony, mahakasika indrindra ny vatsim-pianarana dia efa mamarina ny dingana amin'ny fikarakarana ny fandoavana izany vatsim-pianarana izany amin'ny alalan'ny digitalisation. Ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoana ary rahampitso no ivoaka ny toetiandro amin'izay fandoavana vatsim-pianarana izay ho an'ireo université enina maneran'ny Madagasikara. Nahatra mambolana maro ny fikarakarana no ireo lesoka sy fandaminana tsy maintsy nisy ary antony na tonga izay fatarana teo amin'ny fandoavana izay. Naterako mafy Randriatsoa. Ny dingana samihafa eo amin'ireo antanatohatra manomboka any amin'ny université mandalo ny ministeran'ny fampianarana ambony, ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministeran'ny postra hatrany amin'ny fadidinan'ny repoblika sy ny primature amin'ny fikirakirana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra amin'izao fampidirana azy anatin'ny sehatry ny digitalisation izao no mahatonga ny fahatarany eo amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana ankehitriny raha ny fanazavana no entin'ny ministra tompon'andraikitra androany. Mahakasika ireo olana nisy teo amin'ny université ny Fianarantsoa izay efa nandray ny vatsim-pianarana kosa, nambaran'ny ministra fa fahatarana tamin'ny fanateranana toto-taratasy no nahatonga ny olana. Efa eo am-panatanterahana ny fandoavana ny vatsim-pianarana dia mbola misy ireo mpianatra izay mitaraina tany amin'ny université fa izay vao nahita vola, izay ny ray aman-dreny mivavaka amin'ny vola ahafahany andohan'izany saram-pianarana sy hikarakara ny inscription an'izany. Betsaka izy ireo no voatonga tamin'ny fotoana iny. Ireo mpianatra 700 mahery kely ireo no retardataire izay tara izy tamin'ny inscription efa lasa ny fikirakirana ny dossier-na bourse vao tonga izy nanao ny inscription dia nananteny izy hoe rehefa mivoaka ny bourse ho an'ny rehetrarehetra dia mivoaka arak'izay koa ny azy fa tsy mitovy nefa ny fehim-potoana nahatongavana toto-taratasy sy nanaovana ny inscription. Ny université ny Mahajanga kosa dia vao ny zoma fa 20 ny volana marsa teo dia nisy ny fivoriana ny arahana tamin'ny directeurny poste moa any Mahajanga sy ny présidence ny comité intérimaire tao amin'ny université ary ireo mpianatra dia nisy ny fanazavana nentina tamin'izy ireo sy ny fifanarahana ary nampahafantarana azy fa efa tonga somatsara any Mahajanga ilay carte multifonction. Ivoaka rahampitso ny tetiandro amin'ny famoahana ny karatra ireo mpianatra sy ny fandoavana ny vatsim-pianarana izay andraikentan'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra amin'izao dingan'ny digitalisation izao ary mizara roa ny fandoavana izany raha ny fanazavana. Araky ny fahafantatritsika dia misy ny fandoavana raha ohatra zany ka ny L1 resantsika miaraka amin'ny postra monnaie ohatra ny ataontsika mitosika fameno ohatra zany hoe tena tonga dia vola mihitsy ny nomena satria tsy mbola manana an'ilay carte ireo olo ireo satria nandalo nouvellement inscrit moa zany ilay mpianatra. Ny L2 miakatra L3 miakatra no manana an'ilay carte amin'izay fotoana izay ilay karatra zany afaka angalana vola rehefa vita le paiement an'ilay carte any amin'ny postra malagasy na ihany koa manana mpiara-momba antoka isika izay banky BOA afaka ihany koa zany ampiasaina amin'ny réseau amin'ny BOA eran'ny Madagasikara ahafahantsika mpianatra mandray an'ilay vatsim-pianarana. Marihana fa miisa 7 alina eo ireo mpianatra mandray vatsim-pianarana manerana ny nosy.